Ny faha-raika amby roapolon'ny volana ho avy zao moa no hanomboka amin'ny fomba ofisialy izay fanentanana izay ny senity ny tompomarika amin'izy ity ary tsy amin'ny coliseum Atsonjombe no hanatanterahana izany fanentanana amin'ny fampiasana ny bulletin tokana izany ho an'ny mponina eto an-drenivohitra fa nanomboka androany ihany koa ny fampiofanana ireo mpampiofana isaky ny faritra eto Madagasikara izay nitanterahan'ny senity mandray anjara mavitrika ao anatin'izany fiofanana izany moa ny tompona andraikitra samihafa avy ao anivony ity ratsy mangaika ity ho an'ny teto anivon'ny faritra Antananarivo sy ny manodidina dia ity tsy amin'ny la résidence Ankerana no nizorana izany rehetra izany. Volana vao fitsira Kotarsontra no mitondra ny akon'izay. Tompona andraikitra vao amin'ny ratsa mangaika ny senita misy roapolo amby zato avy eto Analamanga sy avy amin'ny faritra Melaky no mandray anjara amin'ny fifanana izay nitanterahana androany. Ny tsara ho fantatra amin'ny asan'ny mpikambana ao anatin'ny birao fandatsam-bato no anisany jerena ao anatin'ny fampiofanana izay. Zavatra ataon'ny senita moa zany aloha ny tsara ho fantatra amin'izao fotoana izao dia ny manome fampiofanana zany ireo mpampiofana isaky ny faritany eto Madagasikara. Ny eto Antananarivo zany zao dia ny faritany Antananarivo rehetra ny tonga eto sy ny ilany ao amin'ny faritry Melaky zany ny région Menaka. Ny antony moa zany dia satria moramora kokoa amin'ny resaka lalana ny atongavan'ny zareo eto Antananarivo toy izay mbola ho any Majunga akory zareo. Izay fampiofanana zay zany dia natokana ho an'ireo momba ny resaka fandehan'ny membre ny bureau de vote zany bureau mpifidianana. Zay zany ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa zany dia momba ny resaka ilay hoe section de recensement matériel de vote izay eo niveau district moa ny misy an'izy io. Dia izay zany ny tapany faharoa ary ny tapany fahatelo amin'izao fampiofanana izao moa zany dia hijerena ny resaka ara-bola ny fandehan'ny ara-bola sy ny administratif rehetra amin'ny fonctionnement zany izay eo ampiasain'ny zareo amin'izao premier tour zao. Anisany mandray anjara ao anatin'ity fampifanana ity ihany koa ny tompona andraikitra ao anivon'ny ratsa mangaika ny senita avy any Melaky nambarany ary fa mizotra araka ny tokony ho izy ny fitsinjarana ny birao mpifidianana any an-toerana. Mazava moa zany fahazarana moa zany araka ny fanarahana teto dia mifandray amin'ny senita teny foibe amin'ny email zany amin'ny note de service mampibaiko mampanao an'ireny zavatra rehetra reny ka ny birao mpifidianana hatramin'izao zany dia efa vita daholo ny rehetra zany ao anatin'ny mailaka zany satria misy ireo nisilahana misy ireo hoe tsy nisy teo aloha zany ny fironana satria noho ny reny rano masakana ny lalana tsy ahafahan'ny tsirairay maneho ny safidiny dia nanopafana mihitsy zay fisaotra ny fibe moa nanome indray hoe hetaheta ny pesedy rehetra zany dia tanteraka daholo hatramin'izao. Raha ny fanazavana dia mahatratra 3,730 sy R1 ny voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy ao amin'ny distrika Ambatolampy any amin'ity faritra ity ary mitsinjara amin'ny birao mpifidianana miisa 9 izy ireo.